Salama yaby vahoaka malagasy, salama tsika mpanaraky ny pejy. Resaka fiarahamonina eky zao androany sy ny toetsaina malagasy. Milatriny fa resaiky foana zany toetsaina malagasy io satria maro ny raha tokony mboarenina amin'ny toetsaitsika malagasy. Matetika halan'olo koa moa le fanambarana an'izay hoe toetsaina malagasy zay. Nefa tsy maintsy zay ny teneninazy fa tsisy oliteny hoe tokony hanova toetsaina raha amin'ny Facebook hoe tokony hiova toetsaina raha koto na raha soa. Tsisy anao an'izany mihitsy fa lasa manala baraka olona ndray zany. Zay no generalisena anazy hoe toetsaina malagasy amin'ny ankapobeny. Fa tsy ny rehetra manao an'izay fa anisan'ny hita matetika amin'ny toetsaina malagasy. Resaka fiarahamonina, finamana zany le zavatra tiako tenenina eto. Resaka namana, zavatra tiako tenenina eto. Na any amin'ny vadiana ndreko, amin'ny fanambadiana koa dia ahitana ty zavatra teneniko tiky. Tsika malagasy dia tsy manana an'le toetsaina. Inona moa fiteny azy amin'ny teny vahiny zany hoe dignité tsy haiko, tsy tadidiko. Fa zany mba fitazonana tsy ambaratelo zany entre mpinamana na mpivady. Io zany tena tsy hita amintsika malagasy io toetsaina io. Fa raha misy mpinamana anankiray, mpinamana olona roa mpinamana tena mpinamana, dia matoa mpinamana zany mifankalala fiainana, mifampizara problème, mifampizara azo atao hoe secret zany. Zay ny zava-misy anatin'ny merami na anatin'ny mpivady koa dia mazava ho azy fa mifampizara, mifankalala secret, mifankalala fiainana. Amin'ny maha olombelona nefa, amin'ny maha olombelona tsy misy lavoraro na raiza dia tsy maintsy misy ny famalina ao anatin'ny finamanana anelanelan'ny mpitaona eny. Raha tena olona hoe mpinamana zany hoe tena hoe azo lazaina mpinamana zany ny famalina indraindray dia tsy natao handravana finamanana mihitsiny. Fa soa ny ray mandevitra, soa mahay mifamela. Mety misy ihany koa tena ady be entre ny mpinamana amin'izay maha olombelona zay. Eo no hitsangan'ilay toetsaina malagasy tena ratsy. Satria raha vao miady ny mpinamana malagasy na misaraka ny mpivady malagasy, indrindrandrindra ny vehivavy no manana ty toetsaina ty. Misy ihany ny lehilahy za tsy miteny hoe tsy misy ny lehilahy manana, misy mihitsy ny lehilahy manana le toetsaina ratsy. Fa ny vehivavy aloha dia akamaroany dia manana ty toetsaina ty. Raha vao tonga lay fotoana hiadiana be dia samy mafana fo, samy entiny fo dia iny fa manaparitaka n'lay secret ny fampizarana ilay mpinamana. Mampalahelo mbola tsy hainy akory nefa ny afitsoko ny rapitso na afaka pitso na hiavana ihany. Lay secret, lay tsy ambaratelo ny fampizarana nefa efa naparitaka eran'ny olona rehetra. Zany toetsaina zany ananatsika malagasy, ny toetsaina ratsy zany. Hita mpivady amin'ny tokantrano koa zany rehefa tonga amin'ny fotoana fisarahana dia lasa ny fanaratsiana n'lay lehilahy vady na ny lehilahy lasa fanaratsiana amin'ny lay ramatoa vadiny. Zany toetsaina hita amintsika malagasy, toetsaina ratsy aby zany. Ka tsy haiko hoe ahoana ny fomba hialana amin'izany toetsaina zany. Fa tena anisany manimba fiarahamonina maro io toetsaina io. Za ty lazaiko anareo manana olona ny fandray amiko, vehivavy io manana olona ny fandray amiko. Tsy haiko moa zay na mpinamana na tsy mpinamana. Ary miteneny foana hoe nena hafa mihitsiny fa maritako an'izany hoe mpinamana zany. Fa na za isy olona eo mbola tsy niona
miresaka foana zahay anatin'ny telefôna, miresaka matetika sanandro miresaka foana zahay. Bon, ny zavatra tsy de nety tamboko ny zavatra nataony de nisitaka kely zany angina. Fa za mbola tsy nandeha niteny any tantara ny zavatra nilazainy tamiko rehetra, atsamy misy sarina lefa ny tamiko, mbola anatin'ny telefonako daholo zany sary zany. Fa amiko zany na tsy mifankahita zay de noho ny fahatokisany anakay, noho ny resany zavatra maro amiko sy nandefasany sary amiko, sary amin'ny fiainany fa volana maromaro za sy io vehivavy io tsy mifandray mihitsy zany, tsy fampiteny. Fa mbola za tia tsy nandeha nanaratsy anazy, na hoe namoaka ny resaka nataony tamiko rehetra, na hoe namoaka ny sary nalefa ny tamiko sary momba ny fiainany, mbola tsy natao ary tsy ao anatin'ny sainako mihitsiny. Satria araka maha-olombelona zay, mety amaray afaka maray ihany samy mangatsiatsika zay de mety ifandraindray, ohatra zay zavatra teneniko zay. Ka sahala amizay zany mba lesona tiako apita aminareo hoe sarotra amitsika malagasy ve, sarotra amy toetsainatsika malagasy ve no mba hanana izany. Satria fiarahamonina ohatran'izany dia miafara amina amy zavatra ratsy mihitsy, satria lasa misy ny kankaya de miafara mety amin'ny famonoana mihitsy ny azy indraindray amy zavatra ohatran'izany. Ka tokony mba elantsika malagasy zany fananana toetsaina io antitra amin'ny finamana. Ary ty koa zany mba hafatro amitsika, satria zay ihany koa ny zavatra nataoko hatram'izay, na de nanana namana bakambakany zay zany zaho. Noho ny fieritseretako an'izay zavatra teneniko zay hoe mety hisy, satria mety mbola tsy haiko le toetsain'le namako hoe ahoana marina moa ny toetsain'ty namako ty, sarotra ny hiditsana anatin'ny lohan'le olona hoe hamantatra ny toetsainy. De misy elana am'izay zavatra zay rehefa sanatria misy ny tsy fankazahoana any aoriana, dia asio foana fetra ny zavatra resana amin'ny namana. Ny tena vie privena tokony ho secrenao de tazono ho anao foana, fa ny zavatra azo resana sy zarana aminazy zarao aminazy, mba hialana an'izay zavatra fisehoany zavatra teneniko zay. Zay zany mba hafatra amitsika amy resaka namana sy amy resaka vadiagna. Amy resaka vady moa tsy ho afaka anao an'izany, satria mpivady zay ny anarany, ray trano, ray sakafo, mpivady ny anarany. Fa amy resaka finamana zany mba tiako afarina amitsika hoe na eo ny meraminao dia fidio foana ny zavatra zaraina aminy sy lazaina aminy. Tazono anao foana lay tena tokony tsy ambaratelo, ohatra indrindrindra hoe mety hampidi-dozana hampiteraka problème. Zay zany mba fizarana kely avy aty amy raha vanitika androany. Tsisy vanitika aloha androany satria hafatra mavesatra le izy. Mankasitraka tompoko.